Mamerina ny fiarabana indray ho amintsika rehetra amin'ity tolakandron'ny lahady 1 Janoary taona 2024 ity. Arapaina koa ireo manaraka ny fanompoam-pivavahana mivantana amin'ny alalan'ny fifandraisana ampitain-davitra fientanan'ny tompo aneo aminareo tompoko. Raha mba ampiakarina kely le retour dia tena mahafinaritra be mihitsy ho an'ny teknisianina. Dia tsika maki teny Daniel 2 raisitsika ny andininy 20 ny andininy 1:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy, hotononina amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa ireo soratra masina rehetra ao anatin'ny afatra. Namaly Daniel ka nanao hoe, isaorana ny anaran'Andriamanitra mandrakizay fa azy ny fahendrena sy ery, ary izy no manova ny andro sy ny fotoana, izy no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka, izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay mahiratsaina. Aleluia. Lohateny ho raisitsika androany dia noho ny amin'ity taona vaovao ity sy nomeny ny tompo antsika noho ny famindram-po sy ny fahasoavany, dia hitarika antsika ny tompo satria ao anatin'ny taona vaovao tahaka an'izao dia te hamindra antsika, te hitondra antsika, te hampiditra antsika ihany koa ho amin'ny vanim-potoana vaovao Andriamanitra. New year, new season, na koa hoe nouvelle année, nouvelle saison. Misy zavatra telo raisitsika. Tiako mba hanana faharetany ianao aza maikamaika hody aloha fa ho tahin'ny tompo ianao androany. Voalohany dia resakitsika ny amin'ny vina sy tanjona taona 2024. Faharoa, resantsika io resaka nouvelle saison io vanim-potoana vaovao, na dia tsy tena hoe hibahana be azy tsika ao anatin'izay. Fahatelo amaranantsika azy ny tso-dranon'Andriamanitra sy ny vavaka tokony ataontsika ao anatin'izany. Amen. Rehefa miteny Andriamanitra dia amin'ny endrika maro samihafa no atongavan'ny teniny. Vao mamaky Baiboly tsika ara-pahatsapana ihany koa, misy afatra mivantana, misy tena hoe révélation mihitsy, misy indray message prophétique, misy karazany. Fa tiako aloha mba ahayandray amin'ny mpahatsorana sy amin'ny mpanetretena dia ho tahin'ny tompo ianao. Hoy Andriamanitra hoe, atanatanao ny vavanao dia ho fenoiny. Raisitsika ny voalohany, vina sy tanjona taona 2024. Tsy resantsika ny 2024, 2023, 2025 fa betsaka ny lesona azontsika ny sotomina tao anatin'ireny taona ny fandimby ireny. Fa sorantsika Andriamanitra namindra fo izy dia nomeny tombonandro tsika dia hoy aho hoe tonga soa ato amin'ny 2026 ianao. Aleluia. Dia
retinio evero saino azadino ary tsarovy fa mivelatra be ny vina sy ny tanjona 2026 zara telo koa izy io. Voalohany azavariana fa Satana dia manana ny vinany sy ny tanjony amin'ity taona 2024 diavintsika ity. Eo amin'ny firenena, eo amin'izao tontolo izao, eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra izay mijoro ary miezaka mandeha araka izay mafiangonan'Andriamanitra, olombofidin'Andriamanitra zay. Ny vinany eo amin'ny tokantrano tsirairay avy, eo amin'ny isambatan'olona, eo amin'ny asan'Andriamanitra, eo amin'ny fanoloran-tenanao, eo amin'ny fahasalamanao, eo amin'ny sehy-piarinao, ny fivelomanao, ny fidiram-bolanao, eo amin'ny fianaranao io, eo amin'ny fanambadianao io. Tena manana ny vinany sy ny tanjony Satana amin'ity 2026 ity. Raha mamaky ny baibolitsika, tantara voalohany toko 1:20 dia misy teny hoe Satana nitsangana hampididozy tamin'ny Israely. Ny bokin'ny Apokalipsy toko 2:20 dia misy ilay teny manao hoe loza ho an'ny mponiny tany sy ny ranomasina, fa midina aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny fotoany. Filazany tsara ny Jaona toko 10:20 tapany voalohany, ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana. Tena manana ny vinany, manana ny projetany, manana ny objektifany ny devoly amin'ity 2026 ity. Amotika, andrava, animba, ampidi-dozy, andavy ny kristianina mijoro, amingana mpanompon'Andriamanitra maro, andravarava, tena namadika ambony ambany, zay milamina ho akorotany, zay zavatra mandeha tsara ho poteny, ny velona ho vonony, zay mitsangana ho arotany. Ivavaka ho anao zahay, Andriamanitra ny hiaro anao, ny famirampony eny tsy andao anao. Zao lazain'Andriamanitra Isaia 7:27, zao Jehova no mpiaro io, isaky ny ray mpimaso mandeha mako azy, n'andro n'alina dia hiaro azy. Ny andro 4:300, ny herinandro 4:300 mandrafika ity 2026 ity, ny 12 volana ao anatin'ity 2026 ity, ny sekonda rehetra, minitra rehetra, ny ora rehetra, hiaro anao any Andriamanitra. Ninninona projet ny devoly tsisy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao ane, tsy ho ambinina eto amin'ny fiangonana ane zany. Isaia 4:7, fedina rehetra faforona melezana anao, tsisy ambininy zany. Voaozina le Satana sy ny sain-daliny, tsy ho tanteraka ny ezaka sainy sy vinavina ho ataony eo amin'ny fiaina-tokantranonao, eo amin'ny fianaranao, eto amin'ny Jesosy mamonjy maneran-tany. Amen. Isaia 3:10, Jaona 10:20, hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy misy marombaka ny tanako. Lay Andriamanitra efa nitatsika tamin'izay dia mbola andray an-tanana no avinao rehetrarehetra, no avinao rehetrarehetra, tsy Satana ny contrôle no avinao fa Jesosy. Andriamanitra no mila zambokely ny fiainanao dia hitondranao any amin'ny destination zay hitondrany anao, tsy ho aninona ny plano Satana rehetra. Amen dia amen dia amen dia amen. Ny herin'Andriamanitra ny andrava, amotika, andeviny, isakany, ny plano ny devoly rehetra, nisy na ivadika ny fitahina. Sain-dalina rehetra
sy ny efitretsy olevina ny azany, olevina ny azany, olevina amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika somary azakazaka ao amin'izay vina sy tanjo izay, manana ny vinako aho, manana ny vinanao ianao, manana ny tanjoko aho, manana ny tanjonako ianao, manana ny tanjontsika isika rehetra. Zay tsy manana tanjona tonga eto androany, manasanao ampitiavana, mametra tanjona mazava amin'ity 2026 ity, mametra target. Inona ny vinanao? Eo miara-panahy, eo amin'ny fanompolo, eo amin'ny fanarahana ny tompo, apetrao sirito farito mazava. Inona ny vinanao amin'ity taona ity? Samy manana ny nofinofiny, ny faniriny zay mirehitra ao anatiny, mameno ny fo. Eo amin'ny ara-panahy mba misy olona veto maniry zany batisa amin'ny fanamasina zany amin'ity 2026 ity. Mba misy olona veto te maniry ho ampiasain'Andriamanitra amin'ity 2026 ity. Mba misy olona veto te hitombo fahasoavana, hitombo hery, hitombo fahalalan-tsara ao amin'i Jesosy Kristy. Hitanao ane Andriamanitra, anampy anao ane izy, anangana anao ane izy. Dia ho lehilahy sy vehivavy maforona, tsy azo osongosonina ao fanarahana amin'i Jesosy ianao. Eo ny fiainanao andavanandro, fiainanao manokana, manana ny vinanao ianao, ny tanjonao ianao. Raha efa tokony hanambady ianao, efa milamina tsara ny situation financière anao, matotra tsara ara-panahy, efa tokony hanambady ianao, ary zay ngamba ny vinanao. Tsy manino zany, mety zany. Eo fiainanao andavanandro, anangana orinasa, manana projet ianao, ao ny mieritreritra andeha ilaravinahitra any ampitan-dranomasina, hitondra ny filazantsara any amin'ny tany maizina, mba ho fitahiana ho amin'ny Madagasikara ihany koa. Sarosarotra. Ao ny manana vina eo amin'ny fianarany, samy tanjoko dia zao, mba ho tahaka an'izao, mba ho tahaka an'izao, misy posta iriko, misy toerana tena tofinofisiko, misy lalana mba tiako izorana, misy an'izao. Zao ihany noho izay, zay projet anao rehetra amin'ity taona ity, andao ankinitsika amin'Andriamanitra izany. Zao ny resahan'ny Salamo feto amby telopolo, ny 115, ankino amin'ny Jehova ny lalanao, ary matokiko azy dia ho ataony tanteraka izany. Engany ety 2026 ity, lay taona iray atanterahany nofinofinao. Zay maniry vity moto, efa any an-dalana an'le moto, asa taitaitra fa manomana ny tsara indrindra ho anao Andriamanitra. Hoanao le manofinofy trano, ely zay nanofako trano zay Jesosy eo. Tsy teo locataire tsony fa mba teo propriétaire amin'izay. Tsy andro tonga any amin'ny fanjakanao aho vao tanteraka izany, satria efa fantatro fa miandry any le lampatsara mamiratra, tsara lavitra. Fa zao Jesosy eo, eto amin'ity tany fandalovana ity, mba ho voninahitry ny anaranao, ireketa ny fitiavako aminao, da io ambana trano amin'ity 2026 ity. Dia aza matahotra, tonga dia sainy sady, ohatry ny ahoana le plan, firy étage le izy, ohatrohatry ny ahoana ny architecturany, farito ny olovanao, farito ny hoanjaranao, apetrao le tanjona, apetrao le vina. Misy frère manonofy hividy fiara, dia aza fehezina sy limitena le izy, mba omeny ny tompo VVT any ianao amin'ity taona ity. Sœur, ho anao le manofinofy, maniry, tena mieritreritra zavatra anankiray, za miteny aminao, mametra zavatra eo anaty amin'ny tompo. Salamo 5:7-9, anefa niry izay matahotra azy Andriamanitra amin'ity 2026 ity. Salamo 7:34, miravoravoako amin'ny Jehova Andriamanitra ao, dia omeny anao zay riny fonao. Efesianina 3:20, ho an'ilay mahay manao mihoatra noho izay angatanao.
no zay irinao, no zay nofinofisinao. Izy aneno anefa ny fangatanao, ny etaetanao amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa mbola mijanona eo amin'izay vina sy tanjony izay. Fantaro, manana ny vina no anao Andriamanitra. Manana ny tanjony, targeta no anao Andriamanitra amin'ity 2026 ity. Tsy zavatra ray loha, fa zavatra be dia be. Be dia be. Jeremia 7:20. Fantatsika ilay teny anankiray. Zao malala ny hevitra heverako anareo. Hevitra tonga fiadanana, fa tsy misy. Mba anomenao farany misy fanantenana. Halleluja. Zay mbola tsy voavontsy tonga eto. Tanjon'Andriamanitra vina mirehitra ao anatiny ny hamonjy anao amin'ity taona ity. Ile toampamonjena, androm-pamonjena, vanim-potoana-pamonjena, asa manamafofonao, asa manta, asa miavinavina, tapao ny hevitra, tsy anjany andro lava, tsy rereny amin'ny ampitso, taditinao lay azo avy avim-bazaha namboleny amin'ny tany mboaloboka, lioka toko 7:20. Efa saika ankapaina tamin'ilay taona anankiray, le azo avy avim-bazaha. Tesy fa ny tompony. Telo taona zay ny tonga teto hitady voa, tsy nahita voa, kapao io. Nahoan'io novela animba ny tany mboaloboka. Fa hoy le mpikarakara, tompoko, avelao ihany aloha izy amin'ity taona ity. So dia mba toy izany ny tenin'Andriamanitra. Aminao le tsy mety mibebaka, manjany andro lava, vatapangapakandro. Dia hoy le mpikarakara, hoadiko manodidina ny sisiny, dia hoasiko zezika, ngamba amo ihany izy. Raha mo izy tao tsara, raha tsy amo izy amin'ity taona ity, hokapainao ihany izy. Amin'ity taona ity, tia hamonjy anao Andriamanitra. Tia hanafaka anao amin'ny ota sy ny fahalemena, fangejana rehetra mamatotra anao. Mahazo anao izy, hanapaka ny sioka sy ny fatorana, ny ozona rehetra ao fiainanao, ka mela ny elokao sy ny fahotanao rehetra. Zay natonga ny teniny Isaia 9:20, teny manao hoe, avy, oky fangatsiko Jehova, na dia mena toy ny tsakasa ny fahotanao, takotaky ny oram-panana, na dia mangatsakatsaka taky ny Siriasy, ho ataoko taky ny volon'ondry fotsy madio zany. Vinan'Andriamanitra, tanjon'Andriamanitra, ny anasitrana anao zay tonga eto, ny amany olanao, ny amin'ny fetanana anao, ny tondranao amin'ny fandraisana sy ny fahombiazana, anaporofona sy anehoana ny fahalebiazana sy ny voninahiny rehetra eo amin'ny fiainanao. Manana planina koa Andriamanitra, dia target, viny, tanjona ny hitanao amin'ity taona ity. Misy olona tena ho tahin'Andriamanitra amin'ity taona ity. Enganeka tsy ho adinonao Andriamanitra amin'ny fotoana nanratany anao. Enganeka tsy ho dininao Jesosy mamonjy amin'ny fotoana ampamirapiratany anao, fa ho tahiny anao. Amen. Tanjon'Andriamanitra ny anangana ny lavo, ampiverina ny mpiverin-dalana, ampody ireo manihy. Ataon'Andriamanitra nesany amin'ity 2026 ity. Isaorana ny tompo fa tonga eto ianao, tsy ny tsara anao ny anameloka anao, ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fampitany izany révélation zany, fa fanehoana fa mbola tiany ianao, tena ao am-pony ianao, tiany loatra ianao. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Tenga vakitsika kely Jeremia 7:20, teny 10:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia 7:10. Zao no lazainy Jehova, rehefa tapitra amin'ny fitopolo taona amin'ny fahababona, dia mangy anareo aho, fa ho tanterahako aminareo ny teniko tsara. Ahoana ozy? Amangy Andriamanitra.
Andriamanitra mamangy tsy tsara, tsy tsara, tsy anameloko fa natanteraka ny teny fikasana tsara rehetra. Alleluia. Tanjon'Andriamanitra amity taona ty vinan'Andriamanitra satria le teny fikasana anankiray Luka 12:7 tonga ny mpiafo ao amin'ny Jesosy mamonjy aho, inona intsony ny riko mba ireta zany sady. Tanjony ianao manana afo, ianao miaraka amin'ny afo. 2026 nao ane, tsy 2026 mandeha irery fa 2026 miaraka amin'ny afo. Batanteraka zava-soratra hoe anao ny anjely no toy ny rivotra izy ary anao mpanompo no taky ny lelafo. Ao amin'ny rahalahy misy afo, ao amin'ny anabavy misy afo. Teny afo foana masina irehitra, 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 irehitra ary tsy hifaty intsony ny afon'i Jesosy mamonjy. Satria izao no lazain'Andriamanitra Joela 2:2, asain'ny apôstôly 2:2, hoy izy manao hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko, amin'ny firehetra hoy Jehovah. Zay mino an'izany ianao amenina miaraka amin'ny tanana miofaofa amin'ny lanitra azafady. Averiny indray mandeha dia averiny indray mandeha dia averiny indray mandeha. Andaontsika pito amin'ilay nouvelle saison. Vanim-potoana vaovao. Iazakazaka kely tsika nenjika amin'ny fotoana mba voazara avokoa reto zavatra reto. Vanim-potoana vaovao. Ry havana, tadidio tsara fa matetika vanim-potoana manamarika ny fiainan'ny olona anankiray dia tiany magaga, tsy hoe tiany fa lasa itoerany maharitra, itoerany maharitra. Karazana vanim-potoana be dia be, vanim-potoana tsy mahomby ny akamarony, lalovany, iainany, hitany. Vanim-potoana ny fisentona, vanim-potoana ny fahababona, vanim-potoana ny faharesena, vanim-potoana ny fahantrana, fasairanana, vanim-potoana ny fahombiazana, vanim-potoana ny faharavana sy ny fampitena. Misy koa azy vanim-potoana ny fahalemena sy ny fahakiviana. Vadika ny andro fa io izy mbola eo ihany. Misy olona kivy tamin'ny 2025 dia fa 11 janvier androany dia mbola kivy ihany izy. Misy olona resy tamin'ny 2023 efa 2026 fio izy mbola resy ihany. Inona ny teny aloky ny vavany? Famoizam-po, alahelo, fisentona, firaviravizan-tanana, tsisy fanantenana, potika, lavo, indrisy, mampalahelo tanteraka. Sodrano anao zay androany, ho ampitain'Andriamanitra tahaka ny nampitany anao avy any amin'ny 2025 nakaty amin'ny 2026 dia ho ampitain'Andriamanitra tenany miala avy any amin'ny vanim-potoana tsy mahomby anao, hiampito amin'ny vanim-potoana vaovao amin'ny fiainanao. Ny faharesena isolo fandresena, ny fahababona isolo hery, falahelovana isolo fifaliana, ny fahantrana isolo arena sy voninahitra, ny fietena sy fahafahambaraka isolo fisalatana sy fanirapiratana ao amin'ny Jesosy. Andriamanitra no manao an'izany ary teanao an'izany ho anao izy androany. Andriamanitra izy manova ny andro sy ny fotoana, izy manova an'io. Io saison zay hitatsika eo amin'ny zay mahazatra atsika io ara-toetr'andro: hiver, printemps, été,
automne. Tsy olombelona tsy ny siantifika amin'ny manao an'io. Mamantatra sy mamina vina manombantombana mety ho ainy fa tsy izy ny manova an'io. Tsy izy. Zao any Canada, taky ny amin'ny partiany faritra afovoany, misy an'izany température -20, -15, -30. Fikarohana tsy fikarohana nataon'izao tontolo zao, fa tsy nisy nay nanova an'izany saison zany. Tsisy mahay manova. Fa mafaly amin'ny teny aminao androany. Mahay manova ny fiainanao Andriamanitra. Mahay manova ny zava-misy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ka na dia période de soudure azy lalovana sy vakivakinao, Andriamanitra kosa izay mihoatra ny tontolo sy ny fahefana rehetra, tsy feheziny vanim-potoana fa mifehy vanim-potoana, afaka mamadika ny aisina ho mazava, afaka manaova ny mangidy ho mamy, ny ranomaso ho tonga fifaliana, ary androany dia tiany ho atao aminao izany. Alleluia. Io misy teny fikasana. Aiza izy teo? Salamo 50. Toke jerevantsika vetivety. Dia ataontsika menina mafy be natrehan'ny Tompo. Isaia toko 50. Bokin'ny Isaia toko 50. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andininy 7:20. 8:20, 9:20, 20. Atonga volamena ho solombarana, atonga volafotsy ho solomby, varana ho solokazo, vy ho solombato. Ataoko fetanana amin'ny mpanapaka ho ary fahamarinana amin'ny mpampiasanao. Ny fampahoriana tsy ho reo amin'ny taninao intsony, na ny fandravana fandringananao amin'ny faritaninao. Ny mandanao dia atao famonjena ary ny vavadinao tao fiterana. Tsy ny masoandro intsony no fanazavananao no ny andro, ary tsy ny fingarangarany volana anao nazavanao, fa Jehova no fanazavananao mandrakizay, ary Andriamanitra no voninahitrao. 20. Tsy lentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy isoka, fa Jehova no fanazavananao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro falahelivanao. Tian'Andriamanitra ho faranana androany io ranomasonao io, io alahelo io, io adinao io sentonao io, ho avoakan'Andriamanitra amin'ny voninahitra sy ny fahombiazana, fa mirapiratany ianao ao fahatsarany rehetra. Aty amintsika maivana be le hiver, le rinina, fa ho an'ny any faritra Europa indrindraindrindra tena hita mihitsy ny fahasamihafany. Eo mandalo vanim-potoana ny rinina mafy be, mafy, tena mafy. Fa rehefa hiampita amin'izay, iova le vanim-potoana, vorona velokira, zavaboary tena tonga dia ravoravo, ary na ny olombelona ara dia velombelona tsy misy ohatr'izany. Anatantara aminao anety 11 janvier 2026 ty, fotoana iray afaka satria ampitanao Andriamanitra, anafakanao Andriamanitra, anova ny taona rehetra ao fiainanao Andriamanitra. Miainao le vanim-potoana tranainy apita amin'ny vanim-potoana vaovao, vanim-potoana ny fitahiana, vanim-potoana ny fahombiazana, vanim-potoana ny firaviravina, ho tanteraka ny teny fikasana tsara rehetra, ary Andriamanitra anambatra ny valim-bavaka rehetra ao fiainanao. Ho vaky any amin'ny lanitra manomboka androany, fitahiana, fahasoavana, ho arotsany tsy manam-pahataperana eo amin'ny fiainanao, eto amin'ny Jesosy ho amonjy. Raina mitony fahatsara izy. Alleluia. Ho tapitra amin'izay fahamaimainana rehetra, hiala amin'izay fangahiaizana rehetra, ny henatra rehetra, ny latsa rehetra, tondromolotra rehetra, fa fahombiazana. Ianao indray no tsiritan'ny olona, ary raha misy resaka atao momba anao
anao ry Jesosy mamonjy dia resaka zavatra hafa mihitsy voninahitr'Andriamanitra, herin'Andriamanitra, falebiazan'Andriamanitra ho ataony eto amin'ity fiangonana ity anie zany. Dia raina ny tombo fa tsara izy. Lasa ny fotoana tapitra ny 7 minitra ataontsika marana amin'ilay tsodrano, tsy tsodranoko fa tsodranon'Andriamanitra. Dia hiaraka amin'izay mivavaka tokony ho ataontsika. Omany ny fonao, mijery sady Andriamanitra amin'izao, iza no mendrika, iza ny sazy, iza no mena nyity fitahiny ity, iza no mena nyity valim-bavaka ity. Tsy mizatavan'olona izy, amerariny ianao any Andriamanitra manomboka androany amin'ity 2026 ity. Ny adinao, ny olonanao, ny problemanao rehetra iva ho tapitra, hiala, hifatoka amin'izay zany. Ny aretinao rehetra ho sitana amin'izay, sitana amin'izay, sitana amin'izay, sitana amin'izay ny aretinao e. Amen, amen, amen. Sodranon'Andriamanitra ho visy varahana ny ankiraronao, dia hifamatra amin'ny andronao any anerinao, ho hitsahanao ny liona sy ny vipera, ho diavinao ny fahavalonao ka andohalika eo anoloanao, hiraviravy tanana sy ho kivy aminao ane Satana sy ny anjeliny, satria olona voatay ianao ka tsy azo atao ninninina, tsy azo atao ninninina. Hiala maina ny envelam-pandrika rehetra mandriana anao, tsisy fakam-panahantafo, apotika, aravanao any amin'ity 2026 ity. Amen. Isy arivo lava eo anilanao raha iala eo ka vananao fa tsy anakaiky anao zany. Hijery maso fotsiny ihany ianao ka ho hitanao famalina ny ratsy fanahy. Tsisy losansoanao, tsisy areto mandosa anakaiky anao, andidiny anjeliny aminao izy, eny amin'ny alehanao rehetra, eny an-tanan'ilay nitondrany anao, no tafitoana ny vato ianao. Amen ve? Amen ve azafady? Amin'ny fotoana hitomaninao dia hijery ianao Andriamanitra, amin'ny fotoana hivavahanao dia hiaino anao Andriamanitra. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane izy, hiaro anao ane izy, hitondra anao any amin'ny teny fikasana ane izy, tsisy asakana anao, tsy tonga amin'ny anjara anao ane, amin'ny anaran'i Jesosy. Mpianatra rehetra mba ho afa-panadinana ianao amin'ity taona ity, mba hatratra ny tanjona sy ny nofinofinao ianao amin'ity taona ity. Ny ray aman-dreny rehetra mba ho ambinina, mba ho salama amin'ny zavatra rehetra. Ny asa fanompony Jesosy mamonjy, mampahery ny namana mpiara miasa rehetra, pasteur, toriteny, ny sekoly biblika, azakive, azaketrake, mba ho fotoana iray anaovan'Andriamanitra vanim-potoana vaovao eo amin'ny tantara ny fanomponao ane 2026. Tamin'ny fotoan'androny efa voatsodrano Josoa, efa tena voatsodrano. Andriamanitra tena nampahery azy, Mosesy nampahery azy, fa nisy fotoana anankiray niavaka. Josoa 7, andiny 7. Anio izy Andriamanitra no hanomboako hanandratra anao eo mason'ny Israely rehetra. Hoasandratra Andriamanitra eo masony zao tontolo zao ane Jesosy mamonjy. Ary hitapoko hitam-pirenenany fa misy Andriamanitra eto, misy Andriamanitra eto, misy Jesosy eto, misy fanahy masiny eto. Amen, amen, amen. Dia ho amarin'ny tompony fanomponao rahalahy ranabavy, mba aomby amin'izay tsika rehetra, hitombo isan'ny olombonjainao, hamokatra ny evangelisation, hisy fanahy fotoana ho an'i Jesosy isan'andro, mpiverin-dalana mba hiverinao ambala amin'izay, dia hitatra zay efa manana fiangonana dia hanitatra any amin'ny zanam-piangonana, zay vitsy olona dia hiamaro ny olona, ny kely ho tonga arivo, firenena malemy ho tonga firenena mahery. Jehovah no hatanteraka an'izany amin'ny 2026. Amen, 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 amen. Misy zavatra be dia be tsy aro voatanesantsika satria lasa amin'ny fotoana.
ozy président hoe loha tao fohifohy ihany tapitra taotsika hivavaka hitanao any Andriamanitra misy fanahy masina sy ositra fahasoavana sy hery tian'Andriamanitra ho atosaka ao am-ponao aty am-piandohan'ny taona zany hery sy ositra fahasoavana zany ampoentinao amakivaky ny 2026 tsisy fahavalo asakana anao tsisy devoly afaka asakana anao iady aminao rehefa tsy aleo anao satria manda varana ny andronao ny jerinao dia tenao feno fahefana rehetra alleloia mazava aminareo ve le izy azafady mialohan'ny vavahantsika ary mangataka raha sendra ianao le olona nanozy tena tao amin'ny fiandohan'ny taona ka mba ho faty amin'izay araka izy amin'ity 2026 ty ibebe oaingana zany ibebe oaingana samy nandreny zany na ny anjelin'Andriamanitra na ny devoly ary satana dia efa niteka dia efa napetrany tao amin'ny calendrieny sy ny vinany hoe amin'izao daty à telle heure ity lehilahy ty vehivavy ty ibebao zany ifony amin'Andriamanitra sanatria nozoninao ny ara-panahinao ka mba dia hiverin-dalana mihitsy amin'ity 2026 ty ka hiverin-dalana ho aizy ianao tsisy miala eto hivavaka ho anao zay anangana anao any Andriamanitra androany dia tsy ho vehivavy na lehilahy malemy ianao fa lehilahy sy vehivavy mahery feno fahasoavana dia tsofo rano ny tenanao amin'ity fanombohan'ny taona ty teneno hoe mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy ninona ady ninona olana tsy maintsy tafavoaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy afaty aty aretiny ty amin'ny anaran'i Jesosy tsy afabaraka ity olana ity amin'ny anaran'i Jesosy dia ndao tsofo ranontsika tsofotsika rano koa Jesosy mamonjy tsofotsika rano ninona ozona ny velambelany any ikatony hoe idy hoe afaka manonofo ny devoly fa tsy ho tanteraka mandrak'izay doria amenna tsy ikatony Jesosy mamonjy vao maika hitatra vao maika hialehibe vao maika avokatra vao maika avokatra naoriny eo ambony vatolampy vavadiny ny elo tsy aresy azy tahiny Jesosy eny atsika rehetra